Manatony rabo doplasy daboko-vavy ary manasanao tahaka ny mahazatra nijoetra farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma-TV ny raharaha politika ny hevitry ny mpikambana ao anatin'ny ankolafy Ravalomanana manoloana ny fanambarana izay nentin'ny ity filoha teo aloha ity amin'ny tsy hanoanany intsony ny fitondrana misy ankehitriny. Eo ihany koa ny dingana tao amin'ny fampihavana pirenena sy ny antsoavo miantefany filoham-pirenena manoloana izany ny sehatry ny sosialy nazahoana akony ihany koa ka dia hoentina amintsika mbola mitony fikarohana ny marina makasika ilay raha 7 febroary 2022 nisy tamin'ireo niara-monina mpikambana teo anivon'ny fikambanana AV7 moa no nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana afrikanina tatsimo manana ambara makasika an'izay ny mpisolo vava azy ireo. Mbola manana raharahara-pitsarana ny Afrika Atsimo Andriamatoa Marc Ravalomanana. Niraisin'ny fitsarana afrikanina tatsimo fitoriana napetraky ny tera tamin'ny malagasy 8 niarambona tamin'ny 7 febroary 2022 na ny AV7 ary mbola mitony rahararaka fanazavana nentin'ny mpisolo vava Maître David Earley sy Maître Ridza Rakotomalala. Eo amin'dingana amin'ny fangatana fanomezana lalana amin'ny tsin'ny mpanao fanajiajiana ho avy eto Madagasikara ny raharaha amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana reto mpisolo vava ireto. Manana client zay anakivalo zay nametraka fitoriana tany Afrika Atsimo. Io fitoriana io amin'izao fotoana izao dia mitohy ary nisy olona zay nalefan'ny gouvernement nangataka ny gouvernement avy any Afrika Atsimo tamin'ny gouvernement malagasy mba handefa olona ty hanao fanadihadiana. Zavatra faharoa ny zahana ny voizina androany dia ny fangatahana ny gouvernement malagasy ny fandoavana ny onitra nanome lalana amin'ny fandoavana ny onitra zay tokony aloha amin'ireo clientnareo noho ilay didy mpitsarana mivoaka taty Madagasikara. Dia amin'izao fotoana izao zany raha ohatra ka valina ilay fanontanianao teo dia misy faneraserana manena ny gouvernement malagasy ny gouvernement avy any Afrika Atsimo zay tokony ho ampiarana mba ahafahan'ny olona mpanao fanadihadiana avy any Afrika Atsimo tonga aty Madagasikara mieno sy mandray zay tenen'ilay vavolombelona sy izay olona victime tamin'ilay 7 février io. Ho an'ny ankolafy Ravalomanana dia tsy mitombina amin'ny fametrahana ny fitoriana nataon'ny AV7 any Afrika Atsimo. Momba io dia manana ny ambara ny mpisolo vava. Certainly we have received no notice of such a complaint. Hatreto aloha zay dia mbola tsy naheno taratasy milaza an'izany. But in any event, the party that decides that is the South African National Prosecuting Authority. Dia ny mpitsara mpanatantera mpapiatra ny lalàna any Afrika Atsimo. And the South African National Prosecuting Authority decided there's a prima facie case to investigate. Ary nanapaka io mpitsara mpanao lalàna io fa misy profo anatin'io momban'io zavatra nitranga tamin'ny 7 février io. And certainly Mr. Ravalomanana, to my knowledge, did not take that on review. Ary mety tsy voatiniky Andriamatoa Marc Ravalomanana angamba zay zavatra zay. Any administrative decision in South Africa can be taken on review. Ary ny didy rehetra zay raisina any Afrika Atsimo dia mbola azo averina azy ireny. But we would get notice of it as an interested party. Fa mety rehefa mahazo taratasy zay milaza an'izay zavatra zay. And we have no notice. Ary hatreto aloha mbola tsy nahazo izahay. So that of course is in any democracy like Madagascar and South Africa. Mazava ho azy fa anatina demokrasia ohatra Madagasikara sy Afrika Atsimo. You're always free to review government decisions. Ary manana fahefana tanteraka ianao anda zay contester an'izay didy avoaka zay. That is normally done by what we call a review in the High Court. Zay ataon'ny sampana manokana eo anivon'ny fitsarana ambony. Nosongadina indrindra ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny tanterahan'ny mpisolo vava ny niarambony tamin'ny raharaha 7 febroary 2022.